Japon'Andriamanitra. Amen. Dia hitatsika izany fa Jesosy Kristy ny atory ny vavaka ny fomarain'alina ny fady alina fa voasoratra imbe dehibe miverimberina ihany koa izay fantatra hoe tena fiainany mihitsy dia nibetsaka Jesosy no mitokana ireny mivavaka any an-tendrombohitra. Rehefa avy nanao ny asan'Andriamanitra namana ny olona tsy midimy arivo izy ohatra dia niravany ny vahoaka hoy n'Andriamanitra noravany ny vahoaka ary dia nalefa ny mpianatra niapita ny rano hoe ry apita dia rehefa vitan'izay asa rehetra izay dia lasa izy nitokana tany an-tendrombohitra nitoetra rery teo nivavaka. Azonareo ve le tena hoe fiainam-bavaka Jesosy zany tena hita mihitsy hoe nivavaka tena hoe raha nisy olona anankiray na fantatra sy natsapa ary naiky sy niny ny antsoina hoe ery nivavaka sy nilana nivavaka teo amin'ny fiainana dia Jesosy. Dia androany tiana voaraitsika izany, tiana ho azontsika izany hoe tsy zavatra natao haingitraingitra fotsiny izany nivavaka izany fa natao tena ho tsapanao androany hoe ilainy fiainanao, ilainy fiainanao, ilainao manokana mihitsy. Amen. Resaka amin'Andriamanitra hoe mivavaka dia inona ary ny zavatra olazaina mandritra izay vavaka izay, mandritra ny vavaka adiny ray hosika hoe le adiny ray lava be dia be zany mahatonga olona tena hoe mandositra fivorim-bavaka satria tsy hitan'izay olazaina mandritra n'ilay fivorim-bavaka lava be. Dia androany te hanazava amintsika kely mikasika ny amin'ny antsoina hoe mikasika ny amin'ny tabernakely izay anisan'ny endrika anankiray endrika mampiseho amintsika ny amin'ny zotra ny vavaka, zotra ny vavakantsika ahatonga atsika ahafantatra manomboka an'io hoe inona ny zavatra azontsika lazaina sy zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny vavaka ahatonga atsika haharitra mivavaka. Amen. Tabernakely, inona ary moa ty atao hoe tabernakely? Ny tabernakely dia karazana lay, karazana tanty. Azonareo tanty mihitsy fa tsy karazana, hoe karazana tanty izay nasain'Andriamanitra namboariny Mosesy. Ny tena marina rehefa nanafaka ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypte Andriamanitra, nanafaka ny zanak'Israely teo ambany fanandevozany Egyptianina noety no any amin'ny tany Kanana reto zanak'Israely reto ary nafany sy novonjeny mba tonga azy ireo hiadore an'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra. Dia nandidy any Mosesy Andriamanitra, nampiseho tamin'ny Mosesy hoe asehoko ianao ny amin'ny endriky ny antsoina hoe tabernakely. Dia io tabernakely io no fonenako eo anivony zanak'Israely. Azonareo dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny endrik'ilay tabernakely tena hoe zao hatramin'ny refo ny lokony poziny ny fitaovana rehetra tanterahana sy atao ao anatin'izany rehetra zany hatramin'ny antsipriany refo. Azonareo hoe tabernakely tena hoe nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe zao io hitanao maso izy io tao anatin'ny vavaka natao Mosesy tany an-tendrombohitra no nanehoan'Andriamanitra izany. Dia rehefa nasehon'Andriamanitra hotanterahany zanak'Israely ho atsangany zanak'Israely sy Mosesy ny tabernakely dia ny zavatra hita voalohany eo amin'ny kianja ivelany izay ny anatsotsika azy kianja ivelany zany hoe rehefa manomboka miditra ao amin'ny tabernakely ny zanak'Israely ny mpisorona dia ny zavatra hita voalohany eo zany mbola mety ohatrany hoe tsy azo sikatsaina moa le izy fa mety azo sikatsaina ihany koa fa nanao boky izay hozaraina amintsika moa mampiseho ilay sary dia mampiseho ilay fanazavana mikasika any amin'ilay izy dia ho azontsika mazava izy rehefa hitantsika ilay sary fa na izao aza dia ho azonao an-tsaina zao fanazavako zao hoe ilay tabernakely ny tena marina dia lay trano lay izay nataon'Andriamanitra hiaonana amin'ny zanak'Israely ao no alehan'ny zanak'Israely hanompoana an'Andriamanitra, hiadorena an'Andriamanitra, anaterana fanatitra ho an'Andriamanitra ao amin'ilay tabernakely. Dia amin'ilay voalohany indrindra hoe raha vao manomboka miditra ny vavahady, ny varavarana miditra ao amin'ny kianjan'ilay tabernakely dia inona zavatra hita voalohany? Misy ilay altara fandoroana fanatitra. Zay ny hita voalohany.
altara eo ampivoan'ny kianja altara lehibe anankiray zay resy avy amin'Andriamanitra nanaovana azy altara fandoroana fanatitra. Inona moa no antony mahatonga ny fanatitra hodorana eo ambonin'io altara io? Andriamanitra rehefa miantso ny zanak'Israely hanompo azy dia nampifantarin'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe ny tena marina mila fanatitra Andriamanitra hatonga ny fahotantsika sy ny fivilianantsika, mahatonga ny fahotany zanak'Israely sy ny fivilianany zanak'Israely afaka ny ovovela, afaka ny ahazo famelana. Dia zay mahatonga ny hoe raha vao miditra amin'ny tabernakel ny zanak'Israely ny mpisorona dia tsy maintsy aloha izy mitondra fanatitra hodorana alatsaka eo amin'ny ranon'ilay biby zay atolotra ho fanatitra dia aorinan'izay dorana eo ny tenan'ilay biby manontolo ho fanatitra eo anatren'Andriamanitra ho famelana heloka. Halleloia. Sary sy endrika daholo izany hoentina anehoana amintsika ilay Jesosy zay maty teo ambony hazo fijaliana fanatitra ho atsika eo anatren'Andriamanitra mitondra ny fahotantsika. Ny fanatitra tamin'ny andro ny zanak'Israely no nentina nitondrana ny fahotana, nentina nanarorana ny fahotana. Dia ny ranon'ireny biby zay novonoina teo ambony altara ireny no voasoratra hoe nanadio ny heloko ireo zanak'Israely ireo zay endrik'ilay Jesosy Kristy nalatsaka korany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Amen. Ary ny rano Jesosy zanany no manadio azy, manadio antsika ho afaka amin'io tarehetra. Ary ny rason Kristy no nanavitra antsika tamin'ny fahotantsika sy ny helokontsika. Endrik'ilay Jesosy zay maty teo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny rano, ilay altara hita voalohany eo amin'ny tabernakely. Dia ny hevitra izany rehefa zany isika hivavaka ho an'ny olona zay tena hoe te hitady an'Andriamanitra tokoa ary tena mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka dia natao izy andalo eo amin'ilay altara no voalohany. Alleluia. Inona ilay altara? Ilay Jesosy tsika zay maty teo ambony hazo fijaliana. Dia rehefa tonga eo amin'ny altara tsika miditra eo amin'ny tabernakely anatona an'Andriamanitra, tonga eo amin'ny altara, inona nataotsika eo ao anatin'ny vavaka? Misaotra an' Jesosy isika, matsiaro isika ilay tenan'izay natolony, matsiaro isika ny amin'ny hazo fijaliana, matsiaro isika ny amin'ny rano izay nalatsaka, matsiaro isika ny amin'ny tenan'izay nitorotoronina, no potehana, no karavasina, intsika amin'ny telopolo. Azonareo ve no motsamitsanina tahaka ilay biby vonoina teo amin'ilay altara fanaterana fanatitra hodorana, no motsamitsanina koa Jesosy. Alleluia. Dia izany no hotsarovatsika amin'ny fotoana voalohany anatonatsika an'Andriamanitra. Dia misaotra azy isika eo, misaotra Jesosy eo ny amin'ny ranao zay nalatsaka famelana ny heloko rehetra. Azonareo ve ozy ny olona inona foana no lazaina ao anatin'ny vavaka meriverina foana ve? Zay zavatra zay raha tanisainao daholo ary tena tokony ho tanisainao manomboka androany. Amen. Ny tena tokony ho tanisaitsika isan'andro na isan'andro ary inona no maratsy izany taomina mihitsy isika tena hoe atsiara ilay fanoloran Jesosy Kristy ny ainy sy ny tena ny fanavotana atsika. Dia izay ny ataontsika ao anatin'ny vavaka rehefa natona an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny ranao zay nalatsaka, nanadio ny heloko rehetra, nanadio ny tsy famarinako rehetra, nanadio ny fahotako rehetra. Ny ranao Jesosy no mahatonga ny hevitra fisarahana ho rava. Ny ranao nandrava ny hevitra nampisarakasiny ray mahatonga ankehitriny afaka manatona seza fianganan'Andriamanitra amin'ny fahasahina. Dia misaotra azy isika eo, matsiaro izany isika eo, mitanisa isika izany fiahoriana ny aretany izany, zava-dehibe izany. Raha tsy isika kristiana mitanisa izany, iza mitanisa izany intsony koa. Ary raha tsy isika mitanisa izany, amin'ny fomba hoana no atsiarovantsika ny asarobidy ny famonjena, amin'ny fomba hoana no atonga antsika tena hoe
manao zava-dehibe ny famonjena zay nataony ho atsika. Ny ainy no nafoy, ny ainy no natolony. Izao sianao dia tokony omeloka ary tena tokony tena hoe hiara ny fahatezerin'Andriamanitra ny tena marina noho ny viliana atsika tsirairay avy teo anatrehan'Andriamanitra. Voasoratra hoe samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, kanefa nataony Jehovah niatra tamin'ny avokoa izany. Alleluia. Ny tena marina ny sentence de mort, ny sentence de mort tsy niala. Azonareo ve vokatry ny fahotana, vokatry ny faratsiana, vokatry ny famety tsy niala fa natonta tamin'i Jesosy dia tsika no afaka. Azonareo ve le izy lay fanasaziany fahotana noho ny fivilianantsika amin'Andriamanitra, noho ny fahotana nataontsika, ny ratsy nataontsika teo amin'ny natrehan'Andriamanitra tsy niala akory zany fa natonta tamin'i Jesosy Kristy. Azonareo ve tsika zany lasa hoe afaka. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe no amarinina isika, no amarinina maimaimpona noho ny finoana. Alleluia. Vokatry ny finoana izany asa famonjena izany dia tiana izany ho tsarovantsika ao anatin'ny vavaka. Amen. Tsy hitanao zay ho lazaina ka maninona raha zany no tany saina sy ho lazaina. Alleluia. Ary zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga n'Andriamanitra nanao sary ny tabernakely tahaka izany fanazavako izany dia tian'Andriamanitra ho zava-dehibe amintsika. Isaky ny manatona n'Andriamanitra ny fanatitra izay nataony Jesosy dia ny tenany izay natolony atonga atsika anana fihavanana amin'ny ray. Halleluia. Atonga atsika ho fita fihavanana amin'Andriamanitra dia eo isika mahatsiaro ny amin'ny rano Jesosy namelanelontsika, ny amin'ny hazo fijaliana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy rehareko afa-tsy ny hazo fijaliany Jesosy zay nahavoaomby ty tenako ty raha ny amin'izao tontolo izao, ary nahavoaomby izao tontolo izao koa raha ny amin'ny tenako. Ny hazo fijaliany Jesosy no nentina nampiariariny Jesosy Kristy hoe natonta tamiko daholo izay ny fahatezerin'Andriamanitra rehetra sy ny faratsisy Satana, ny fahatezerany Satana, ny faromotana, ny ara-tsy totrany natonta mizakay teo ambony hazo fijaliana. Azonareo ve dia nibetaka mihitsy angamba Satana hoe voa maty io ilay milaza zanak'Andriamanitra. Fa ny tena marina lay nanekeny niaritra teo no hery lehibe manafaka atsika amin'ny fahotana sy amin'ny faratsiana rehefa mino azy sika, satria rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia rava sy foana teo amin'iny hazo fijaliana nanomboana azy iny, nihery ny fanindronany io ta. Amen. Nihery ny fahotana netiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Halleluia. Dia izany mazava-dehibe ny hazo fijaliana. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Kolosiana hoe teo nanehoany Jesosy sy amin'ny ariary ampabe maso en spectacle hoy izy any amin'ny teny vazaha. Ataontsika vakina anie ilay tenin'Andriamanitra. Kolosiana 2 dia vakiko eto amin'ny andininy faha 4:10 dia zao no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary novonoiny ny soratanany didy zay niampangatsika dia nesorony tsy ho eo mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Alleluia. Azonareo ve ny soran-dalana ny didy zay niampangatsika, ny didy rehetra miampangatsika, ny didy folo niampangatsika, ny didy folo hoe nandainga ianao, jangajanga ianao, namono olona ianao. Azonareo miampangatsika isan'andro ny didy folo, zay ny asan'ny didy folo miampangatsika. Dia hoy ny voasoratra hoe tamin'izy nomboana teo ambony hazo fijaliana dia netiny teo daholo, netiny teo daholo soratry ny didy folo zay miampangatsika hoe namono olona, nandainga, netiny Jesosy teo ambony hazo fijaliana izany. Azonareo ve rehefa nomboana iny zany Jesosy asa rahatsika izy rehefa nomboana zany Jesosy dia Satana en fait tena hoe nanatota tamin'i Jesosy daholo ny faratsitsika rehetra natota teo aminy teo. Azonareo natota ny Satana teo aminy hoe ianao milaza fa zanak'Andriamanitra, mpandainga ianao. Azonareo ve mety mizakainy Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Ohatra zay hoe mpandainga zay moa fa tiako azysika hoe ny soratana ny didy rehetra zay miampangatsika dia nomboana teo ambony hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Dia hoy ny voasoratra ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana ary nesorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia naseho miariary ny fitondrany ireo toy ny
fanao zay avy nandresy tanareo ny domination satana mihitsy ny zany sy ny fanapahana sy ny fahefana zay nananany satana tamin'ny alalanany ekeny Jesosy nombona teo ambony hazo fijaliana no nanombotana izany teo ampelantanany satana natota teo amin'ny Jesosy miserin'ilay ratsy rehetra. Alleluia. Dia izany hoe nampisaivana antsika hoe na dia izay fotsiny ara-dia tena hoe efa minitra firy no laninao raha ohatra ianao ka hisaotra an'Andriamanitra sy atsiaha mitanisa izany asa rehetra fanavotana nataon'i Jesosy izany dia natao isika andaly eo amin'ilay altara fandoroana fanatitra hodorana eo apototry ny hazo fijalian'i Jesosy izany raha diky atonga atsika tena fantatra sy atsapa ny asarobidiny izany famonjena sy fanavotana nataon'i Jesosy izany ary atonga atsika anana lay firaisana marina amin'Andriamanitra tsy azon'ilay ratsy ampangaina intsony. Amen. Inona moa no anisan'ny fahombiazan'ny satana eo amin'ny fiainantsika? Ny fanekentsika azy hiampangatsika zay zay fahombiazana. Azonareo hoe rehefa mbola averantsika izy hiampangatsika dia nahazo toerana izy zay naresy izy zay dia nefa rehefa mandalo amin'ny altara fandoroana fanatitra hodorana isika eo isika mahatsara hoe rava ny fiampangana rehetra efa nombola teo ambony hazo fijaliana izany dia natao tany saitsika izany. Amen. Natao tany saitsika izany raha notanisa izany fotsiny isika mahatsiaro izany dia ho hitanao hoe fa minitra maro no lasa. Alleluia. Tsy hoe kory atonga minitra maro no lasa fotsiny koa fa natao fantatritsika sy ho azotsika androany hoe zavatra natao tsarovantsika mandrakariva sy ho tany saitsika ary ho zava-dehibe amintsika izany. Amen. Raha isika ireto no atao hoe latsaka tarian-davaka tena mangitsikitsoka lavaka misy atsika ohatra dia iny fa azonareo hoe fa misy accident-na fiara ohatra dia latsaka ry anatiny iny ty lavaka mangitsikitsoka hantsana ritsika dia ohatran'izay miantsoantsika miantso vonjeo hoe dia misy olona mandalo fa ohatrany tena sarotra be le toerana misy atsika dia mandalo fotsiny tsitan'izay hevitra atao amonjena antsika fa raha misy kosa anankiray tsatoka dia mijanona mihevitra ny amonjena antsika dia manolotra ny ainy amonjy antsika ao anaty lavaka. Azonareo hoe asoriny tsy fantatry ny akanjony ataony fatotra hidirany any ambany any amonjy antsika any ambany any ny ainy no atolony amin'izay fotoana izay amonjena antsika avitra avy ao isika miakatra avy ao anatin'izany asana tena nangitokitoka naharary na ampijaly antsika zany milaza aminao fa manomboka eo zavatra ho tantarainao amin'ny androm-piainanao rehetra zany zavatra nataon'izany io zany tsy ho adininao ho tantarainao. Azonareo hoe tena hoe amin'aizanaizany ianao nino nataonao nizaniza miona aminao dia ho atsiarovanao teo tany sainao dia tsy maika ave mihoatra noho izany ny amin'ny amonjeny Jesosy atsika nanolorany ny ainy sy ny tenany ho famonjena atsika natao zavatra ho tsarova atsika hatrany ary natao anomeza atsika foana voninahitra an'Andriamanitra izany. Amen. Alleluia. Dia rehefa isika miala eo amin'ilay fanatitra fanaterana fanatitra altara fandoroana fanatitra hodorana dia mandroso isika eo amin'ny tranon'ilay fianana ao amin'ny taberna kely dia ina indray zavatra manaraka misy ilay antsoina hoe tavy varahina ngezabe. Io tavy varahina io dia misy rano feno rano ao dia inona no ilavana an'io? Idiovany mpisorona alohan'ny idirany ho atsy amin'ny efitra masina. Mandalo eo mpisorona dia midio eo izy arona sy ny zanany alohan'ny idirany ao amin'ny fitoerana masina. Dia rehefa tonga eo amin'ny tavy fidiovana isika dia inona zavatra ataontsika ao anatin'izay? Midio koa isika eo anatin'Andriamanitra. Andriamanitra mirony fo madio ao tena ianao Andriamanitra no manan-kely amin'ny fo vaovao meoany fo vaovao. Azonareo hoe natao isika eo amin'ny tavy fidiovana tavy fanasana hitafy ilay toetra vaovao. Amen. Dia anala sy anombotra ilay toetra taloha. Alleluia. Azonareo hoe any amin'ny Kolosiana any amin'ny epistily ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe koa dia tafio toetra vaovao
ary esory aminareo koa izao rehetra izao, esory aminareo mitoetra teo aloha. Azonareo tena hoe misy zavatra zany natao mihitsy hoentintsika mambavaka, tolonitsika, angatahantsika, ambaratsika, holazaintsika. Dia hoy izany ten'Andriamanitra ohatra fotsiny ity ato amin'ny Kolosianina vakitsika, Kolosianina 3:3 dia ny andininy 5 ohatra anankiray ity. Dia hoy izy voasoratra fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao, dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenandratsy, teny mamelatra avy amin'ny vavanareo, aza mifandainga ianareo fa efa narianareo nitoetra talomba amin'ny asany, ary efa notafianareo nitoetra vaovao izay avoazina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Hitanareo mila tononitsika mihitsy sy entontsika eo mason'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra zany Andriamanitra meo any toetra vaovao ary ankehitriny hita eo amin'ny fiainako, apetrako, ialako, alaozako, mitoetra teo aloha. Hitanareo be dia be zavatra natao tena hoe hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa eo tonga eo amin'ny tavy fidiovana, tavy fanasana isika. Dia izany zavatra izany anisany azontsika mbara eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra meo faharetana, tena ataovy manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, ataovy mandeha amin'ny fitiavana, tena esory amiko ny foratsy, esory amiko ny fanahiana be, esory amiko Andriamanitra. Azonareo izany rehetra izany maninona moa tsy ho tononony? Kristianina rehefa milamina ny fiainany, manana confort izy ao an-tranony, metimety petrapetraka amin'ny plasiny zavatra rehetra, lehibe ny ankizy efa samby manana situation tsara, mizana ny tsiraray avy dia milamina amin'izay ny kristianina hoe famindrakoa ny maharitra mandrakizay. Tsy ilain'ny kristianina tsony ny mivavaka adiny ray tsisy dikany aminy zany, ohatrany hoe fandaniam-poana, fahadalana ho an'ny olona mivavaka adiny ray aminy. Betsaka ny kristianina manana izany toe-tsaina izany, fa isika izay tonga eto androany natao fantatritsika hoe rehefa avy eo amin'ilay fanatitra dorana isika dia natao andalo eo amin'ny tavy fanasana hidiovantsika ny amin'ny toetra ratsy maro samihafa. Hitanareo ny fahalainana be natao eo daholo, esoriny eo daholo izany. Azontsika ve ny firohavana saina, ny résolu, ny tsy faharetana, ny tsy fananana pasiansa, ny tsy fananana persévérance, hitoe-panahy rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo, natao hongotana eo amin'ny tavy fanasana. Amen. Natao esorina eo amin'ny tavy fanasana. Halleloia. Raha tany sainao daholo io zavatra tsy mahatsaratsara amin'ny fiainanao io tsy ampina ny adiny ray aza riavana. Azontsika ve rehefa vitany eo amin'ny tavy fanasana, tanisao eo amin'ny tavy fanasana izay rehetra tsy tsaratsara amin'ny fiainanao, inona tsy mahatsaratsara anao, apetrao eo amin'ny tavy fanasana daholo zany, hadio ianao hiditra ho atsy amin'ny fitoerana masina. Amen. Vita mandalo eo amin'ny tavy fanasana isika dia makatsy amin'ny fitoerana masina. Inona zavatra hita ao amin'ilay fitoerana masina? Ao amin'ilay fitoerana masina, eto amin'ny akavanana dia misy ny antsoina hoe latabatry ny mofo aseho, dia eto amin'ny akavia misy ny antsoina hoe ilay fanaovan-jiro fito, dia eto amin'ny devant ny varavarana hiditra amin'ny fitoerana masina indrindra misy ny antsoina hoe fandoroana ditin-kazo manitra. Dia rehefa miditra voalohany indray tsika ao amin'ilay fitoerana masina, dia inona zavatra hitantsika voalohany eto amin'ilay fanaovan-jiro? Jiro misy tongony fito, fanaovan-jiro misy fametrahana jiro fito, ahoana filazantsika azy, misy tongony fito. Dia inona ny hevitra izany? Ao amin'ny hevitra masina tsy natao misy fanazavana hafa, tsy azo ampidirana jiro hafa, tsy azo ampidirana fanazavana hafa, afa-tsy io fahazavan'io jiro fito io ihany. Jiro fito dia azontsika hoarina, azontsika lazaina endriky ny araka ny any amin'ny asan'ny apôstôly, endriky ny fiangonana fito n'Andriamanitra. Teny hoe fito, ny isa fito moa dia azo lazaina adika hoe fahafenoana isan'Andriamanitra, fahafenoana. Zay anisany azo andikana azy. Dia maninona no napetraka ao amin'ny efitra masina ny fanaovan-jiro? Natao ho azontsika izany hoe ny fiainantsika amin'izao fanarahantsika n'Andriamanitra izao dia ny fahazavana entin'ny fanahy masina no sitrapon'Andriamanitra nanatsika. Amen. Ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina, izany no eken'Andriamanitra. Ny révélation avy amin'ny fanahy masina, izany no tian'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra ho azontsika sy ananatsika. Dia rehefa tonga eo amin'ny fanaovan-jiro isika mifaika, dia tsy inona koa ilay fanaovan-jiro fa fanahy masina, fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, mampiaiky atsika,
ny amin'Andriamanitra mampiaiky atsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra manome atsika révélation fanambarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy halleloia fahazavana avy amin'ny fanahy masina oentiny ao amintsika dia rehefa tonga eo amin'ny fanaovan-jirotsika inona ny zavatra azotsika lazaina amin'Andriamanitra Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanahinao namenao a fanahy masina fanahy masina namenao Andriamanitra fonena masina ny fanahy masina ho te-polo ny fanahy masina dia mivavaka isika eo mangataka amin'ny fanahy masina teo isika nanatona an' Jesosy tamin'ny finaritra natao dio manaisitra zay rehetra tsy an'Andriamanitra ny fiainantsika zao tsika miatrika ny fanahy masina miresaka amin'ny fanahy masina akaiky ny fanahy masina mandraisy manaiky ny fanahy masina fanahy masina raisiko ianao ilaiko ianao manome amin'ny fanazavana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra itia fanahy masina ianao manome atolotsaina satria ianao fanahy tolotsaina manome fahendrena satria ianao fanahy fahendrena manome fahazavan-tsaina satria ianao fanahy fahazavan-tsaina manome fahalalana satria ianao fanahy fahalalana ianao fanahy masina no mandresy lahatra any amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia miasa mahery atao anaty vazonao dia mandany fotoana miaraka amin'ny fanahy masina eo isika ny amin'ny présence ny fanahy masina ilay fiainatsika sy ny amin'ny fanatrehany eo amin'ny fotoana io dia ao anatin'izay fanahy masina ny deraitsika izy fa izy no mahatoy zao atsika alleloia Jesosy dia ho atany anakavanan'Andriamanitra ray amin'izao tsika eto zao ary Andriamanitra dia eo ambony seza fiandrianana fa izy no atao amintsika ankehitriny fanahy masina no atao amikosi ao aminao alleloia dia mankasitraka azy isika mankasitraka ny fanatrehany isika manome voninahitra sy mibera azy isika misaotra ny amin'ny asa ataony eo amin'ny fiainatsika mampionona atsika izy mampahery atsika izy mitona atsika ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy mitarika atsika ao amin'ny marina rehetra izy mitona atsika ankalaza ny Jesosy izy tsy misy mahay mankalaza ny Jesosy afa-tsy ny fanahy masina alleloia fanahy masina mipankalaza ny Jesosy dia rehefa izy no miasa amanatsika zay no mahatonga atsika mahay mankalaza ny Jesosy tiankalaza ny Jesosy dia mankasitraka ny fanahy masina eo isika raha zay fotsiny ataontsika efa tapitra ny adiny ray azonareo ve alleloia tonga eo amin'ny fanahy masintsika avy eo koa nefa eto akavanana misy lay latabatra misy ny mofo aseho inona ny mofo aseho dia azo azavaina hoe ny tenin'Andriamanitra mana ho an'ny fanahytsika tenin'Andriamanitra mofo ho antsika sakafo ho an'ny fanahytsika dia nataon'Andriamanitra misy mofo aseho ambony latabatra hoentina ampitsahivana antsika indray zany hoe mila koa isika ny tenin'Andriamanitra halleloia natao ity ny tenin'Andriamanitra dia mivavaka isika eo Andriamanitra ataovy ity ny teninao ataovy tena mangetaeta sy maniry afantatra sy alalan'ny teninao dia mivavaka isika atonga atsika tena hoe andray ny tenin'Andriamanitra ny fotsika ho tany tsara aniriny tenin'Andriamanitra amoaza ny tenin'Andriamanitra alleloia natao hivavaka isika atonga atsika tena hoe ankafy andray ho tany tsara dia misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny teniny isika hainao an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra soratsika n'Andriamanitra zany eo misaotra ny amin'ny teninao hainao an'izay mahazo azy haina fahasalamana ho an'ny nofoko rehetra hitanareo betsaka ny olona nanao fijoroana vavolombelona hoe rehefa io tenin'Andriamanitra io tsotra no averimberiny mikasika ny amin'ny fanasitranana ohatra dia mialaminy maina ohatr'izao ny aretina afaka fotoana fohy misy ny sitrana eo marina zany fa misy ireo zay tsy sitrana eo dia manao fijoroana vavolombelona hoe naverimberiko ny tenin'Andriamanitra minany limozy ohatra nanao zay témoignage zay hoe naverimberiko izy le dia kapoka taminao fanasana Jesosy satria zay ozy ny tenen'ny paster hery naverimberiko dia kapoka taminao Jesosy ny fanasitranana afaka andro vitsivitsy ny ala tamin'ny aretina halleloia nefa aretina fivotosana ny anaty an'le izy dia afaka dia tiako amafisina izany retina ilazana amintsika hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra zao rehetra zao andalo fa ny tenin'Andriamanitra maritra mandrakizay raha zontsika ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra alleloia natao isika ankaty ankasitraka ny tenin'Andriamanitra tonga eo amin'ny latabatra fampisehoana ny mofo fanehoana ny mofo isika dia misaotra noho amin'ny tenin'Andriamanitra
dia rehefa miala eo amin'ny atabatra indray isika manapina ny efitra masina indrindra inona ny hitantsika rehefa avy eo lay fandoroana fofona manitra halleloia endriky ny zavatra ho avy hoy ny tenin'andriamanitra ny taberina kely endriky izao firaisantsika amin'andriamanitra izao endriky izao fanatonatsika an'andriamanitra izao endriky ny vavaka izay ataotsika eo anatrehan'andriamanitra ny taberina kely eo anatrehan'ny fandoroana ny didikazomanitra inona no ataotsika eo mankasitraka ny fahatsaran'andriamanitra rehetra halleloia mankasitraka ny fahatsaran'andriamanitra rehetra fiderana eo tsika tena le hoe afaka manandry tany tanatsika miderazy mampofony eo anatrehan'andriamanitra izay fideratsika izay halleloia any amin'ny apokalypsy dia voasoratra fa misy ireo izay mitana ny lovia volamena misy fofona manitra zava-manitra dorana eo anatrehan'andriamanitra andro amanala eo imason'andriamanitra dia hoy ny voasoratra hoe vavaka ataon'ny olona masina izany ny fiderana sangatsika io dia tahaka ny entona manitra eo mason'andriamanitra ankasitrany halleloia hoy izy any amin'ny hébreu toko fa 13 toko fa 13 tany 5 hoe vokatry ny molitra aokotsika anatitra mandrakarivo vokatry ny molitra manaiky ny anarany midera azy mankasitraka azy misaotra azy tena hoe mpolotra fiderana misaotra manafotoana ny zava-misy manafotoana ny toetran-drano manafotoana ny zava-mitranga fa isika ampanaiky ny vavantsika anatitra fanaty-piderana mampanaiky ny vavantsika anaiky ny anaran'i jesosy hoe jesosy na izao aza ny zava-misy dia deraiko ianao fa mpamonjy ao anatin'izao mpanafaka ao anatin'izao tsy mamela irery ao anatin'izao manatitra fanaty-piderana vokatry ny molitra manaiky ny anaran'i jesosy halleloia eo tsika dia afaka mihira afaka tsy hoe kory tsy maintsy amin'izay fotoan'izay ihany vao mihira fa nytiako tenena hoe zay anisany azo lazaina hoe zotrany fanatonatsika an'andriamanitra raha nyresaka taberina kely no ambana dia tokony ho azontsika hoe na dia izay fotsiny aza mitanterahantsika tsy ho ampy ny adiny ray halleloia tsy ho ampy ny adiny ray dia rehefa vita ny fanaterantsika fanatitra manimpofo tafiditra ho amin'ny efitra masina indrindra isika efitra masina indrindra tsy idiran'ny olona rehetra afa-tsy nypisorona be indray mandeha isa-taona ihany dia indray mandeha isa-taona inona nataon'ny mpisorona be ao mitondra lay ran'ilay biby novonoina tatsy amin'ilay kianja ivelany hoentina eo anatrehan'andriamanitra hoe ekenao andriamanitra izao fanatitra hoentina izao famelana ny heliky ny zanak'Israely rehetra ve dia eo andriamanitra ny manao fankasitrana sy famelana vokatra ilay fanatitra izay ataon'ilay mpisorona be halleloia endriky ny jesosy tsika izany izay namaky ny efitra lamba hoy ny tenin'andriamanitra endriky ny zavatra ho avy dia ilay jesosy izay nitsangana tamin'ny maty rehefa avy nanolotra ny tenany nitondra ny rano teo anatrehan'andriamanitra ho famelana ny helikotsika ho fanadiovana atsika ho fonana ho atsika ho fampihavanana atsika indray amin'andriamanitra ny raisin'andriamanitra sy akasitran'andriamanitra izany rano jesosy izany ny rano jesosy zanany mandrafitra ny fahotantsika rehetra mahatonga atsika kehitriny afaka ho tonga eo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra rehefa tonga amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra tsika inona no atao eo azotsika tononona daholo izay ilayntsika halleloia voalohany hoetitsika ny ankohonatsika fa dia manjanakitsika ny zanakitsika ireo ny akaiky atsika voalohany hoeto eo anatrehan'ny seza fiandrianan'andriamanitra amen tanisao tonony sitrapon'andriamanitra ny anaovantsika izany akoatr'izay ny fiangonan'andriamanitra ny paster atsika ny asan'andriamanitra ataotsika ny asan'andriamanitra misy atsika tonony tsika eo anatrehan'andriamanitra tapitra ny adiny ray halleloia fanazavako fotsiny zao izay nataoko zay efa tsy asakadiny mahery raha tena vavaka marina nataoko adiny ray zany tsy vita halleloia tiako mpaherezina antsika izany androany hoe natao isika ahery ivavaka haharitra ivavaka ary ahazo mazava an'io fa ten'andriamanitra mihitsy no mitaona antsika anao toy izany
ilaina isika maritra mivavaka. Amen. Hoy izy any amin'ny Lioka toko 7:20 ka ny andininy voalohany hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ary Andriamanitra vao izy tsy hanome rary ny olom-boafidiny.